Hatrany hatrany dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao. Andehantsika hivavaka alohan'ny handraisana ny tenin'Andriamanitra. Tompo masina indrindra ny an-danitro, aterinay ho anao ny dera, ny saotra, ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Misaotra anao izahay satria afaka mandray izao fandarana izao izay handraisanay ny teninao. Ho famelombelomana ny fanahinay, ho jiro hanazava ny dianay ho an'ny fiainana mandrakizay. Koa ny fanahinao masina ne Tompo malalo ho aminay mandrakariva, ary avelao ny elokay mamindrafo aminay satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao. Koa dia noho ny vavaka Jesosy io, fa ny anaran-tsoinao no angatahana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany dia nampombaina ny loha hevitra hoe mitondra hery ny fibebana sy ny fiekekeloka. Mitondra hery ny fibebana sy ny fiekekeloka. Andriamanitra dia te hanome antsika fahasambarana. Andriamanitra dia te hanilika ny fahotana izay mahatonga fahafatesana eo amin'ny fiainantsika. Ka ny lalana tongavana amin'izany fahasambarana fiainana izany dia isany anankiray amin'izay ny fibebana sy ny fiekekeloka. Izao no ambara vokatry ny fibebana sy ny fiekekeloka raha ny bokin'ny Salamo no jerena araka ny vavaka nataony Davida. Bokin'ny Salamo fa 2:30 ny andininy voalohany. Salamo fa 2:30 ny andininy voalohany. Nahoana moa no lazaina fa mitondra makamin'ny fahasambarana ny fibebana sy ny fiekekeloka? Sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Mitondra hery ny fahafantarana izany hoe ny olona tonga eo amin'ny fibebana sy ny fiekekeloka dia sambatra. Ho andeha ary sika irodorodo ho eo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, hitondra mienta mavesatry ny fahotana mba hahazahoantsika izany fahasambarana izany. Izao no toy an-teny araky ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 ovakitsika. Bokin'ny Salamo fa 2:30 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 indray no ovakitsika. Raha nanginao dia nialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakariva. Fa efa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao, niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao, ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izao, hiaiky ny fahatsoako amin'i Jehovah aho, ary ianao dia hamela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka hivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro hahitana anao. Eny tokoa, na dia tondraka aza ny ranobe, tsy hahatratra azy izany. Fa ianao ny fiereko, miaro ahy, tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobim-pamonjena no haodidinao ahy. Mahafinaritra be le andininy 7 izay vokatry ny fibebana sy ny fikekeloka. Ianao ny fiereko, miaro ahy, tsy ho azo ny fahoriana ianao. Lay fikekeloka izay nataony Davida izany dia nahatonga an'Andriamanitra handray andraikitra hiaro azy. Ianao ny fiereko, miaro ahy, tsy ho azo ny fahoriana ianao. Ny fahoriam-panahy riavana ny tena mangidy. Ny Malagasy moa dia manana leo am-pitenena hoe aleo enjehan'ny omby masika, tsy zay enjehan'ny eritreritra. Ary ty fahoriam-panahy ity
dia nananany Davida raha mbola tao anatin'ny fahaserovatena omeloka izy. Fa rehefa nataony kosa ny fibebahana sy ny fikekeloka raha nanginao izy dia nielany ny taolako rehetra, memfiana ary de makany amin'ny fahafatesana ny hafarana. Betsaka ny fanambarana nataony Davida mitovy am'izay ihany ny Salamy 150 de vavaka izay nataony fa mitondra hery eo amin'ny foto-kevitra ny fiainana de ohatrany tsy tiany olona zany mibebaka sy miaikeloko zany. Lehilahy lehibe zao ve de hanao izany, riavana tena ilaina, tsy miankina amin'ny na ny taona na ny sexe ny fiekekeloko fa na iza de omen'Andriamanitra izany. Andevaka itsika ny bokin'ny Salamy 150 de zao no fiekekeloka nataony. Ny 1 mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao vonoa ny fahatsoko. Sasao madio aho ho afa-keloka, ary diova aho ho afa-pahotana. Fahatsaroko ny fahatsoko, ary eo natrehako mandrakariva ny fahotako. Ny 4 taminao de taminao ihany no nanontako, ary zay ratsy eo masonao nefa nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy manatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no nitorotoron'ny ahy indreniko. Indro fahamarinanao ampony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afina no ampafantarinao ahy. Diovy isopa aho ho afa-pahotana, de adio. Sasao aho de ho fotsy mangatsakatsaka, ampandramesy fifaliana sy faharavoravoana aho. Ifalian'ny taolana zay voavakivakinao. Afeny ny tavanao ny fahotako, ary vonoa ny eloko rehetra. Am'roa fo madio aho Andriamanitra, ary avoziorina marina ny fanahiko atao anaty. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra amin'ny fanahanao masina amiko. Ampidio amiko ny fifalian'ny ny famonjenao, toany fanahy mazoto aho. Zany no asaribidin'ny fiekekeloka sy ny fibebahana. Aza manary ahy, ampidio amiko ny fifaliana. Mitondra hery izany fifaliana ananatsika amin'ny famonjena sy ny famelan-keloka izany. Voalazan'ny reto apôstôly reto ao amin'ny asan'ny apôstôly 5, ny 7 sy ny 130. Asan'ny apôstôly 5, ny 7 sy ny 130. Fa Jesosy anie ny tompony zany fibebahana sy famelan-keloka izany. Jesosy moa dia milaza mihitsy fa manana fahefana amela heloka. Izao no ambaran'reto apôstôly reto mahakasika ny fahasoavana raisitsika ao am' Jesosy. Asan'ny apôstôly 5, ny 7 sy ny 130. Andriamanitry ny razantsika efa nanangana an' Jesosy zay novonoiny ny tananareo, nahantona teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ny fibebahana zany dia fahasoavana raisitsika maimaim-poana noho ny am' Jesosy zay nanome ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Koa dia mitondra hery izany fahafantarana hoe Jesosy de nanome ny rano ho famelan-keloka, ho fibebahana ho atsika. Izany no hery lehibe indrindra. Tsy vitany vola izany famelan-keloka izany. Tsy vitany fahafantarana olona izany famelan-keloka izany, fa vitan' Jesosy. Ary izany mitondra hery. Ndraindray manko ny olona mamoy fo de makany amin'ny famonotena, fa ny rano Kristy no hery azahoantsika fandresena. Ny fibebahana sy ny fikekeloka no mitondra hery indrindra. Milaza izany i Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1, 1:7.
Ary na ny fiainantsika lasa, na ny fiainantsika kehitriny, na ny fiainantsika mbola ho amin'ny ho avy, dia amboary ny fiekekeloka sy ny fibebahana ao amin'ny Kristy avokoa izany. Jaona 1:1 ny 5. Raha miaiky ny fahotantsika isika, de matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Mamela ny fahotantsika, izay no ataony voalohany. Ataony faharoa, sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Misy tsy fahamarinana zany ao anoloantsika eo, de rehefa miaiky ny helokontsika dia mikipaka ho azy reny miala noho ny fanatanterahany izany ho amintsika. Nisy vohatra sy tanàna izay nitondra faisana noho ny andeha jerentsika ilay vetivety ilay izy ao amin'ny Lioka 3:10. Lioka 3:10. Ovakitsika lay teny, de hitatsika fa ny fibebahana no zavatra mamaika indrindra. Ny fibebahana no zavatra mamaika indrindra. Ny 1:1 Ary tam'izany andro izany ny sasany teo izay nanambara tam' Jesosy ny nanjony Galiliana, izay naharoary ny Pilato tamin'ny fatiny rany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny Galiliana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, satria no izany zavatra izany izy. Tsia, hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 7:10 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ho Jerosalema ireny. Tsia, hoy izao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Raha tsy mibebaka ianareo dia horingana hoy Jehova. Alao ary sika mandeha mibebaka, alao tsika mahazo fialofana ao amin'Andriamanitra fa izy no arotsika. Ny fibebahana no herin'ny filazantsara. Jesosy raha vao nitory filazantsara na Jaona mpanao batisa na Jesosy dia samy nanikikitrika ny amin'ny fibebahana. Mibebaha ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Ary dia hoy Jesosy mantsy an'irety mpianatra rety nahita an'ilay vehivavy izay azony olona izay tao amin'ny fanasana de nanositra menaka an' Jesosy. De hoy Jesosy hoe, naiza hitoriana ny filazantsara dia toriana ihany koa nataon'ity vehivavy ity. Tamin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fikekeloka nataon'ity vehivavy ity, de nanandratra an' Jesosy teo amin'ny mahampanjaka sy mpamela heloka azy ity vehivavy ity. Ary izany koa ilaina ataontsika mamelaka an' Jesosy eo amin'ny toeran'ny mampanjaka ny fotsika azy sy mpitsara marina ary mpame fibebahana sy famelan-keloka. Andriamanitra ane hiasa eo amin'ny fiainantsika ka hatonga atsika anam-pifaliana rehefa tonga eo amin'ny fibebahana. Ny fiobin'ny famonjena no ananatsika, ny firavoravompanà no ananatsika rehefa mandalo ny fibebahana isika. Andetsika hivavaka. Ry ray masina tsara indrindra ny an-danitra, tsy hainay ny mitsotra ny fahotanay, koa manomeza ny fananao masina ty anatinay, hibitsika ny amin'ny akantony famelan-keloka omeny Jesosy ho anay tsirairay avy. Ary izany no fibebahana irinao mba hatongava ny hery indray aty anatinay. Tafianao izany herinao izany izahay, koa ny fibebahana sy ny fiekekeloka no anatanterahanao izany hery izany ho anay. Misaotra anao zay Jesosy io, fa na de mpanota ary izahay dia toloranao izany famelan-keloka izany. Ary na dia tsy mendrika eo natrehanao ary izahay, na dia ny anonona ny anaranao azy, noho ny fanahinao mibitsika aminay, dia mahazo fahasambarana izahay
satria voasarona ny fahotana voavela ny eloka noho ny aminao Jesosy. Ko aoka ary izahay tsy hanafina ny fahotanay, aoka izahay hitsotra izany ao anatrehanao. Misaotra ray malalo fa mpamela eloka ianao ary manamboatra ny fiainanay ho amin'ny fahatsarana sy ny fahadiovana. Ny anaran-tsoinao Jesosy nangatahana izany. Amen.